c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Ivavaka isika rehetra. Nomenao ity fotoana maminay ity indray izay ry Tompoandriamanitra eo ka dia misaotra anao amin'izany. Manakambara aminay indray ianao amin'ity teninao omenan'io ity, dia isaoranay anao izany ry Tompo. Dia mamindrafo aminay noho ny fahotana izay vitanay, ary tahiry mandraka ariva izahay mba tena hijoro mpianatrao ka tsy herikerika amin'ny loza maro samihafa. Voninahitry narinao ny zavako izany. Amen. Ry sekolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady faharoa manaraka ny trinité izao dia voatendry ho toriana amintsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko fa 7:5-5 ka hatramin'ny 5:5-3. Lioka toko fa 7:5-5 ka hatramin'ny 5:3. Toy izao no fivakin'ny teny amin'anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe: raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabavany, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovina no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany anaovana izany, na misy avitany azy na tsy, fandrao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mavita, dia andatsa azy izay rehetra mahita ka na hoe io olona io nanomboka nanao trano fa tsy navita. Ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara, na mahay mandresy ilay mitondra 2 alina amin'ny 1 alina izy na tsy? Fa ratsy izany, raha mbola lavitra amin'ny mpanjaka anankiray dia ampitondra teny izy ka angataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra ananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatro. Ko tsara ny sira, fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inandray ny asira azy? Tsy mahasoa ny tanina ny zezika izy, fa arin'olona izay manatsofina hoety miaino, aoka izy iaino. Amen. Raha ohatra ka hoe misy olona teo mpianatra Jesosy, dia inona no tokony ataony olona io? Raha ohatra misy asa anankiray takina any fiarahamonina eny zany hoe mila olona tahaka an'izao, hanao asa tahaka an'izao, dia misy zavatra takina amin'iny olona iny. Mety manana diplôma baka ve, manana diplôma BC ve, matotra tsara ve, ara-potoana ve, tsy mifoka asikara ve, sy ny sisa. Ka raha teo mpianatra Jesosy, dia inona no takina amintsika?
araka le ohatra andraisiko teo hoe misy zavatra takiana rehefa hanao asa anankiray, fa izao rehefa ho mpianatra Jesosy de tsy de hoe misy zavatra takiana loatra, fa mifanohitra amin'izay misy zavatra ialana ary, misy zavatra afoy raha te ho mpianatry Jesosy. Hoy izy indrindra eto amin'ny any fahatelo amby telopolo, toy izany koa ianareo zay tsy mahafoy izay rehetra anareo de tsy azo ekena ho mpianatro. Tamin'izany fotoan'izany mantsy ho an'i Jiosy de tena sarobidy ny fifandraisana ao amin'ny fianakaviany. Onana ndraisiny ireny ny zanaka, ny rahalasy, ny vavy, zany hoe ny mpiavana zany de tena nifandray ampoho. Raha misy zavatra atao de mifandray foana ry zareo, mifankafantatra. Eny fa na de eo aza ny asa mandraraha isan'andro dia mifankalala foana izy ireo ary mifandray tsy tapaka, ary de tena sarobidy mihitsy ny fifandraisana amin'ny fianakaviany, ary de mifanampy izy ireo na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Afa ny tsika amin'izao fotoan'izao hoe rehefa mariazy na fahoriana misy fety zay vao mifankahita matetika isika, ary mampalelo aza ny sasany de rehefa misy ilana fanampiana zay vao mifankafantatra. Ohatra zao tamin'ireny Covid ireny zao de hitantsika mihitsy hoe anatin'ny fahasahiranana zay vao mifanantana, zay vao mifankafantatra hoe samy mpiavana zao. Ka sarobidy indrindra ho an'i Jiosy zany ny fifandraisan'ny samy mpiavana izany tamin'izany fotoan'izany. Kanefa raha te hanaraka an' Jesosy, raha te ho mpianatra Jesosy tamin'izany de tsy maintsy nafoy izany fifandraisana izany, satria Jesosy de mandehandeha de tena ilaozany, ohatran'ny Jaona, Jakoba sy Petera zao de mpanarato zao taloha de nijanony mihitsy zany asa izany, de nalaozany mihitsy ny fianakaviana de nanaraka an' Jesosy. De misy fotoana ary izy matory any an-tsaha. Zay rehefa manaraka an' Jesosy tamin'izany. Ka ohatra raisiny amin'ny eto de hoe mila fahafoizana rehefa manaraka an' Jesosy. Raha misy olona hozy izy mipetraka anao tilikambo, anao trano avo be zany, de tokony mipetraka aloha, mandinika hoe ho vita ve zany sa tsy ho vita. Satria zao raha ohatra ka tsy ho vitany izany, raha tsy ampy zany ny volany ohatra, de mety mijanona eo le tilikambo tsy vita de afabaraka amin'ny fiarahamonina izy hoe ay tsy navita ninina akoriny. Fa raha mipetraka izy de mandinika hoe ho vitany ve zany sa tsy ho vitany. Ka hitany hoe tsy vitany de aleo mihitsy ny tonga de ajanona tsy atao. Mamenatra zany raha tokony ho izy hoe te mety matoy ianao manao tilikambo avo be, manao trano tsara be, de mba te hiavaka amin'olona. Ka rehefa hita fa tsy ho vita izy de aleo tonga de tsy atao. Rehefa samy afabaraka ihany de aleo tonga de hoe afabaraka hoe tsy manana toy izay manao nefa tsy mahavita akoriny. Zay le zavatra foe tsy maninona e, aleo lazain'ny olona tsy mahavita, aleo lazain'ny olona hoe tsy manana moa zany, le tsy mahavita mahafabaraka kokoa. Ohatray koa raha ohatra hoe ho mpanjaka andeha hiady, de aleo lavitra tonga de voalohany miteny hoe tsy maninona ary, aleo tsy miady isika de resy mialoha. Toy izay tonga de hoe miady any de maty ny olona de faty mikararana sy ny sisa. De tahaka an'izay risiko lady malala rehefa manaraka an' Jesosy. Misy zavatra mila afoy ao. Mety misy olona mandatsy antsika indraindray, mety misy olona miseho misongadana amintsika indraindray, fa tsy maninona, aleo tsika tsy hisongadana rehefa zavatra hita fa tsy vita. Toy izay misisika anao zavatra nefa avy eo afabaraka ihany. Rehefa ka miaraka amin'i Jesosy araka izany de ny zava-dehibe de hoe miaraka aminy. Na misy zavatra afoy be dehibe ao, na misy zavatra tsy azo be dehibe ao raha, de ny zava-dehibe de zao manana any Jesosy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao indray izay ry Tompo izany teny izany. Ampianaro izahay ary afoy ny zavatra mamatotra ny an'ity fiainana ity, ka ho ataonay zava-dehibe ny fanarahana anao. Voninahitry ny andro zavatra izany. Amen.
Unissons-nous dans la prière. Merci Seigneur pour ce merveilleux moment que tu nous as donné, pour que nous écoutions de nouveau ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis et apprends-nous à toujours être prêts à être tes disciples dans le meilleur et dans le pire. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce deuxième dimanche de la Trinité, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 14, verset 25 au verset 35. Luc chapitre 14, verset 25 au verset 35, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord et calcule combien cela coûtera, afin de voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations et ne peut pas ensuite achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui, en disant « Cet homme a commencé de construire, mais il a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assit d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne recense pas à tout ce qu'il possède. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment pourrait-on le lui rendre? Il est alors bon ni pour la terre ni pour le fumier, alors on le jette dehors. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. Amen. Si on veut devenir disciple de Jésus, quel est le profil requis? Si nous voulons, s'il y a une offre d'emploi, dans les journaux, sur Internet, il y a un profil requis. Avoir tel ou tel diplôme, être mature, être ponctuel, ne pas boire, etc., etc. Alors, pour être disciple de Jésus, quel est le profil? De l'exemple tout à l'heure, on nous exigeait quelque chose. Il faut avoir ceci ou avoir cela. Mais pour être disciple de Jésus, c'est tout à fait le contraire. Il faut ne pas avoir quelque chose. Il y a quelque chose dont il faut se débarrasser. Et c'est quoi? Tout ce qui nous attache à cette terre. Tout ce qui nous fait déconcentrer vers Jésus. En Palestine, pour les Juifs, l'union familiale, l'union entre cousins et cousines, c'était quelque chose de sacré, quelque chose de primordial pour eux. Il fallait toujours être en relation, même s'il y avait les travaux, même si certains avaient été occupés pour beaucoup de choses, être unis entre familles, c'était quelque chose de sacré. Ils s'entraidaient dans le meilleur et dans le pire, et ils conservaient toujours cette relation-là dans tout ce qu'ils faisaient. Pas comme nous, actuellement, même à cause du travail, on se voit seulement dans les mariages, dans les funérailles ou d'autres cérémonies. Et il y en a même qui ne se rencontrent que dans le pire. S'ils ont besoin d'argent ou s'ils ont besoin de quelque chose, c'est là seulement que on reconnaît quelquefois nos membres de la famille. C'est là qu'on dit, ah, c'est mon cousin, c'est là seulement qu'ils se montrent. On a vu ça par exemple dans les périodes de Covid-19. Parce que tout le monde était dans le problème, et c'est là seulement qu'on se reconnaissait, ah, ça c'est mon ami, ça c'est mon telle ou telle personne. Pourtant, pour les Juifs, pour être disciple de Jésus, il fallait renoncer à cette relation-là. Pourquoi? Quand on est avec Jésus, on ne peut plus communiquer avec sa famille comme avant. Car Jésus n'avait pas de domicile fixe. Quelquefois, il dormait chez quelqu'un. Quelquefois, il dormait dans les champs. Jean, Jacob et Pierre, par exemple, étaient des pêcheurs avant. Ils pouvaient toujours rencontrer leur famille. Mais, lorsqu'ils sont devenus les disciples de Jésus, ils ont été obligés de laisser leur famille, laisser leur emploi et suivre Jésus là où il allait. Il en est de même pour nous. Si on veut suivre Jésus, il faut renoncer à beaucoup de choses. Car si on ne renonce pas à beaucoup de choses, on ne peut pas devenir disciple de Jésus. Il prend un exemple ici.
Si quelqu'un veut construire une tour, beaucoup d'argent pour construire une tour, il doit d'abord s'asseoir et faire le compte, est-ce qu'il peut faire cette tour-là? Sinon, s'il commence et qu'il n'arrive même pas à faire la tour, il va avoir honte et tout le monde va se moquer de lui. Tout le monde va se moquer de lui parce qu'il n'arrive même pas à finir la tour. Il aurait été plus prudent de s'asseoir d'abord, de faire le calcul. Et s'il n'arrive pas à le faire, ne pas le faire tout simplement. On veut avoir une grande maison, on veut avoir quelque chose de bien, mais si on n'arrive pas à le faire, mieux vaut ne pas le faire. C'est moins honteux si on nous dit que il n'a pas de bonne maison, au lieu de faire une grande maison et pourtant on n'y arrive même pas. De même, si un roi va en guerre, c'est moins honteux de demander la paix dès le commencement, au lieu de se battre et après avoir plusieurs morts et être encore beaucoup plus ridiculisé. Mieux vaut toujours s'asseoir et renoncer à ce qui pourrait être honteux pour nous. Ce qui nous donne la gloire. Quelquefois, il faut renoncer à beaucoup de choses et être petit devant Dieu, mais l'important, c'est d'être avec Jésus. L'important, c'est d'être disciple de Jésus. N'ayez donc pas honte de renoncer à plusieurs choses si c'est pour avoir Jésus avec nous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à renoncer à tout ce qui peut nous attacher sur cette terre pour devenir un bon disciple. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
mavelona toko jesosy tomposore sy ny tanteraka izao rehefa avalo farany alleluia loasandrato velona velona itombotsika ilay mahery velona toko isika zay honjena miara-miombe mideranitsido jesosy lay zanakira nandresy fafatesana o mitsangana sy mandehana kadory kadory enikotolo elaeli velonisiza aliluizy famomazika mombana ambarapa tapilizao sabuntuluiza
tsy mety sasatra sika tily asa fatratra fa toy izao no mitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanahilay tokana mba tsy ho very izay rehetra meno azy fa hanana fiainana mandrakizay Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.